Faly miarabantsika tsy ariariavindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina amin'ity sabata fafolo volana janoary ity. Soan'Andriamanitra isika izay nitatana antsika nandritran'iny iny ka tratra amin'izao andro fitsarana izao, dia ny irina dia ny tombonao hery ary ihany koa ny hamelan'Andriamanitra ny helokontsika sy hanamasinany antsika amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakintsika. Ny Tombandriamanitra aho misaotra anao izahay satria mahatsiaro manana tombontsoa tokoa ny fiarahanay aminao ary mahatsiaro ny fitantananao anay nandritra ny herinandro iny tokoa izahay ka velom-pisaorana anao manokana. Misaotra anao ihany koa mihaino ankonana tsirairay avy eto izay andray ny teninao, ho azo ny fomam-panahinay ary aoka mba hitsimoka zavatsoa avy aminao indray izahay, ahafahanay miroso amin'ny tsara kokoa hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinaina antsika androany dia manao hoe tsy hanameloka fa hamonjy. Amin'ny Jaona 3:17 manao hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka an'izao tontolo izao fa mba hamonjeny an'izao tontolo izao. Amen. Misy fanahy mangovitra noho ny tsy finoana. Hoy izy manao hoe ahoana no hafantarako fa mihavana amin'Andriamanitra aho? Ahoana no azahoako antoka fa tia sy mamela ny heloko izy? Tsy anjaranao ry tanora malala ny mampihavana ny tenanao amin'Andriamanitra. Manasa anao Jesosy hanantona azy miaraka amin'ny enta mavesatra ao sy ny fahasahirananao rehetra, ary indrindra ny fahotanao rehetra mihitsy aza. Raiso ny teny fikasana sy ny fanomezan'Andriamanitra. Esory eo amin'ny tenanao ny fijerinao dia afindro any amin'ny Jesosy, fa ao amin'ny Kristy irery ihany no hanehoana ny toetrany iray. Ny ran'i Kristy no hany fanantenana ao antsika, satria amin'ny alalan'ny fahamendrehany ihany no azahoantsika famelan-keloka sy fihavanana. Ny toetran'Andriamanitra izay aseho amin'ny Kristy no mitaona ny finoantsika sy mitaona ny fitiavantsika. Manana ray izay mamindra fo sy miantra mandrakizay manko isika. Eo amin'ny dingana tsirairay andehanantsika any an-danitra dia hiaraka amintsika izy, hitari-dalana ao anatin'ny zavatsarotra rehetra izy ary hamonjy antsika isaky ny misy fakam-panahy. Misy fahamarinana lehibe sy sarobidy mila saintsainao mba hanana fanorenana mafy ny finoanao noho ny fahalalana tsara ny momba an'Andriamanitra. Tsara ny mikatsaka halala an'izay rehetra azo ianarana avy amin'ny zavaboary, kanefa aza adinoina fa ao amin'ny Kristy no misy ny fanehoana amin'ny fomba feno ny toetran'Andriamanitra velona, ary fibanjinana ny Kristy sy ny fikatsahana ny hanahaka an'Andriamanitra no hivelaran'ny fahalalanao momba ny toetrany, ary amin'izany ihany koa no hanandratana sy hanadiovana ny sainao sy ny fonao. Aoka ny tanora hikenjy ny avo, tsy hatehatra amin'ny fahendren'ny olona fa hiaina isanandro isanandro toy ny mahita an'izay tsy hita, ary hanao ny asany toy ny eo anatrehan'ireo anjelin'ny lanitra, izay miantehatra lalandava amin'Andriamanitra amin'ny fitokisana tsotra sy araham-bavaka dia hodidinin'ireo anjelin'ny lanitra, izay miaina amin'ny finoanan'i Kristy dia ho atanjahany ihany koa ka ho afaka hiady niady tsara amin'ny finoana izy ireo ary ahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Izany no iren'ny Tompo amintsika dia ny ahazo ahoantsika tokoa ny fiainana mandrakizay satria voavidin'ny ran'i Kristy isika, azy isika ary tiany handova an'izay rehetra efa ananany. Aoka izany no fifaliana lehibe ananantsika isanandro, fa na dia mandalo zavatsarotra aza aoka hifaly mandrakareo isika satria lehibe ny fanantenantsika. Amen. Ny Tombandriamanitra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Aoka ao anatinay mandrakarivo izany fanantenana izany ka tsy hisy haharombaka azy satria ambony lavitra no ny zavatra hita amin'ny masonay izany. Anaran'i Jesosy, amen.